eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely eny ary tompoko fifaliana lehibe ho ay hatramiatrany ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa eopototry ny fahita lavitra amty androany ity mirary eo mba hitondra fanafahana fanasitranana famonjena ary fitahina lehibe ho anao ho anareo tsiraray avy ny tenin'Andriamanitra na niafatra etiko amty androany ity ny tenin'Andriamanitra etiko anareo dia lay voalaza ao amy Jaona 9:5 toy zao mivoasoratra fa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy lay teny koa raha ny zanaka no hahafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo averiko tenenina le teny koa raha ny zanaka no hahafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo amin'ny alalan'izay teny nataon'i Jesosy zay no akantsika fampianarana amty androandroany ity ary mitsy matoka fa ho amariny Jesosy tokoa zany teny zany hoe izy no anafaka anareo izy no anafaka anareo ka ny anatanako anareo fotsiny de izao ny inonareo sy ny anekenareo anzo afatra entina izao ny inonareo sy anekenareo ihany ko ny vavaka zay ataonay hoe ho amarinin'Andriamanitra ary ho tanterahany tokoa zany matsy fa miasa amin'ny alalan'ny afatra sy ny toroteny ataon'ny mpanompony ny tompo'Andriamanitra tsy to ary miasa ihany ko amin'ny alalan'ny vavaka zay ataon'ny mpanompony ny tompo'Andriamanitra tsy to zany ihany ko fa tsy vitsy tam'ireo olona zay nandre ny afatra na ny toroteny zay nataonay na tamin'ny alalan'ny radio zany na tamin'ny alalan'ny tele izany tsy vitsy tamin'ny olona no efa nahatsapa ny fahamarina zany tokoa teo amin'ny fiainana tao reo sitrana tamin'ny aretina saiky nahafaty azy tsy napoziny mihitsy ny nandraisan'ny fanasitranana rehefa nandreny toroteny zay nataonay izy rehefa natao ihany koa ny vavaka tamin'ny famaranana ny toroteny ohatra am'izany ndre mandeha ndray alahady de nisy raim-pianakaviana anankiray avy any ambanivohatra lavitra be ihany izy io avy any avaratry ny Antananarivo ny misy azy de tonga tao androndry izy no nianto zao tantaraiko aminareo zao araky ny tantarainy taminay dia narary mafy ity raim-pianakaviana ity ary narary efa amam-bolany maro de efa nataony daholo ony zay azo natao rehetra zay mety hoe fitsaboana azo tanterahana fa tsy nety sitrana mihitsy izy fa ny vola amikarenany ny fananany am'izany miaritra tamy farany araky ny tantarain'ity lehilahy ity araky ny tantarain'ity raim-pianakaviana ity zany de akivy tanteraky izy ary efa namoy fo de zao ny teniny tamy vady aman-janana aok'izay ozy izy ny fitsaboana ataonareo ny volatsika aza lanina amin'ny fitsaboana intsony satria fantatro fa tsy maintsy ho faty ao ka ny mafy be amiko izy de ny mieritreritra hoe zaho tsy maintsy ho faty kanefa ny fananana ny vola amkarena rehetra nangonina hatram'izay ho fokana miaraka amiko zaho maty de nalahelo be izy hoe tsy mampaninona aleo faty aho satria efa tsisy fanafany antsony ny aretina fa kosa ny fananana ny vola amkarena antsika hoy izy dia mba tsy ho tapitra fa mba hivelomanareo hikarakaranareo ny fiainanareo tao anatin'izay indrindra izy araky ny tantarainy taminay no sendra nanodina radio ny zanany de eno le toroteny nataoko tamin'ny alalan'ny radio de hoy izy ataovy mafimafy kely hoe de natao mafimafy ny radio de nieny teo izy de tena nino sy nanaiky
ny famarina le teny notoriko izy de tamin'ny fara moa araka ny fanaoko de nataoko ny vavaka de tena nino an'lay vavaka nataoko ihany ko izy vita ny vavaka eniny tonga de miala taminy lay hery ny aretina teo aminy aretiny efa tsy sitrana mambola maro kanefa teony eo ihany de sitrany izy gaga izy tam'izany akory ny akagan'ny vady aman-janana tena resy lahatra tena resy lahatra hoe misy an'Andriamanitra miasa am'izany fiangonana zany aiza misy zany fiangonana zany de zay na tonga ty ray-mpianakaviany ity rehefa sitra taky zany izy de niala tany ambavohitra niala tany amy tanàna misy azy mba hitady an'ity fiangonana refy androndrakely ity dia hitany ny tanjomantsy de hoe izy aloha no hijery voalohany an'lay trano fiangonana ary eona aminay fa ateorina dia hoentiny vady aman-janany mba monjy fotoam-pivavahana na de ndray mandeha ihany azy ao anatiny ao amin'ny fiangonana refy androndrakely tena resy lahatra izahay resy lahatra izahay fa miasa amin'ny alalany afatra nantoroteny zay ataonay ny tompoandriamanitra tsy to miasa amin'ny alalany vavaka zay ataonay ny tompoandriamanitra tsy to to ihany ko raha izay no ahafahan'ny tompoandriamanitra tsy to tamin'ny famatoran'ny fanaratsy zay nahazo azy tsy napoziny ihany ko ny asa fanafana lehibe nataony Jesosy ho an'ity olony ity tsy napoziny satria voavita ny toroteny nataoko tamin'ny alalan'ny tele dia nataoko ny vavaka tao anatin'izany vavaka nataoko zany de niasa ny herin'Andriamanitra manafaka sy ny herin'Andriamanitra manasitrana ary ny herin'Andriamanitra mamonjy teoneo ihany de niofotrofotra be tombon'ny fandriana ono ity vehivavy ity niofotrofotra be teo ambony fandriana ary tsapany ho niala tao anatiny niala tao amin'ny fiainany lay fanaratsy zay nanageja sy namatotra azy nandritry ny taona maro marina moa fa teo ambony fandriana izy tamin'io fotoana io no nanaraka lay fandarana natao tamin'ny alalany televizion de zay nytantaran'izay hoe niofotrofotra teo ambony fandriana izy vity zay moa de niantso an telefony izy ny tantara ny zavanisy ny tantara ny zavatra zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany dia ny fanafahana sy ny fanasitranana riavanao tena marina be mihitsy lay voalaza amin'ny baiboly eo amin'ny Salamo 7:100 manao hoe nandefa ny teniny izy nandefa ny teniny lay tompoandriamanitra tsy toa nandefa ny teniny tamin'ny alalan'ny mpanompony lay Andriamanitra tsy to mba asitra anazy zay voalaza amin'ny baiboly ary mba hanafaka an'lay olona amin'ny longoa zay nianjarany ary marina be tak'izany any ko ny teny nataony Jesosy lay nivakina tery am-poalohany Jaona natoko 9:7 ho Jesosy koa raha zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo no zany raha mino an'izao afatra sy torotena ataoko zao ianareo zay mahita amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao raha mino an'izao vavaka ataoko amin'ny famaranana zao ianareo am'ty androandroany ity de ho ia hoe iasa eo aminao iasa eo aminareo ny tompoandriamanitra tsy to iasa eo aminao iasa eo aminareo ny herin'Andriamanitra manafaka ny herin'Andriamanitra manasitra ny herin'Andriamanitra mamonjy ary ny herin'Andriamanitra zay hitondra anareo ho amin'ny fitahiana lehibe riavanao zay efa nataon'Andriamanitra tamin'ireo olona ireo dia azon'Andriamanitra atao eo aminao ihany ko raha ohatra ka mino ianao ivavaka ho anareo moa ao amin'ny famaranana ifandarana fa meloha zany anefa de hitondra fahanazavana aminareo mikasy any am'ty karazana fahanaratsy iray tya ny tenako de lay fanaratsy miray amin'ny olona amin'ny alalan'ny nofy de lay fanaratsy miray na hoe manao firaisana amin'ny olona amin'ny alalany nofy afatra kely apetrako aminareo zay mahita sy mandray de ity somary mialatsiny kely eo raha ohatra ka manelingelany saintsika ny fomba anazavako ny fisehoan'ity karazana fanaratsy iray ity kanefa na de zany azy aoka mila tsofina tsara ihany ianao mba ho fantatrao ny tokony ataonao
raha sendra isan'ireo olona mbola misy an'ity fanaratsy karazany iray ity ianao de le karazany manao firaisana amin'ny olona. Azavaiko aminareo a fa ny fanaratsy miray amin'ny olona amin'ny alalan'ny nofy de isan'ireo fanaratsy mpitondra olana sarotra vahana, mpitondra olana tsy hay vahana mihitsy aza. Toy zao ny fisehony rehefa nahazo toerana amin'ny olona ity karazana fanaratsy iray ity. Voalohany, manonofo ratsy le olona hipetrahana, manonofo ratsy hoe misy olona fantana na misy olona tsy fantana, zany hoe tsy fantanetika na tsy fantanetika, tonga manao firaisana aminy ara-nofo na amin'ny andro io na amin'ny alina, tsy indray mandeha na indroa nefa no nisehon'izany teo aminy fa matetika. Ary misy aza ny olona sasany tsy hoe manonofy arak'izay nambarako zay fa toa rendremana, toa mahatsiarosaina ihany izy raha isehon'izay zavatra ratsy eo amin'ny fiainan'izay. Faharoa, ao indray ireo olona manofo lefa maty, manofo ny vadiny efa maty, tonga eo aminy amin'ny alina, tonga eo aminy le olona maty ka manao firaisana ara-nofo eo aminy zany. Tsy fanahy nininy akory na zavatra iriny akory ny anana fiaina toy zany, fa lay fanahy ratsy mihitsy ny mitondra azy ho am'zany satria efa nahazo toerana ao anatin'le olona lay fanahy ratsy. Fahatelo, ny olona sasany indray de manofo zavatra tena mamenatra ary mahavoafady mihitsy satria manofy manao firaisana amin'ny olo-pady izy, manonofy manao firaisana amin'ny biby mihitsy aza izy. Marina nefa fa ny olona manofo zavatra toy zany de tsy hoe olona maloto saina sy maloto eritreritra amin'ny olona rehetra akory izy, tsy hoe mpanota be indrindra noho ny olona rehetra akory izy, fa lay fanahy ratsy mihitsy zay efa nahazo toerana ao anatiny no mitondra azy mba hanonofy ratsy tahaka zany. Zany hoe ataon'le fanahy ratsy vady le olona, zay ngambany marimarina kokoa raha atao mivantana le izy. Tantarako aminareo a fa raha isan'ireo olona manonofo ratsy toy zany ianao, manofy fa misy olona manao firaisana ara-nofo aminao ary matetitetika no isehon'izany aminao, eny na de atao hoe tsy matetitetika azy fa efa nisy indray mandeha na indroa, matetika ny olona manofo ratsy toy zany de tsy maintsy manana olana amin'ny karazana ary lasa manofo mihitsy azy. Zay ny zava-misy tena marina be nke zany tantarako aminareo zany. Ohatra, ny olona manofy ratsy hoe manofy misy manao firaisana amin'ny toy zany dia tsy maintsy manana olana eo amin'iny lafiny ara-pitiavana sy ny lafiny ara-panambadiana, satria lay fanahy ratsy mipetraka ao aminy zay mandray azy ho vady de azo lazaina hoe saro-piaro ihany ko, be fialonana ihany ko, ka tsy tiany ianao hifankaty aman'olona, tsy tiany ianao anorina tokantrano amin'ny alalan'ny olona, ary zay no antony mahatonga le fanahy ratsy manao zay isin'ny olana, ary olana fara zay mafy indrindra, olana tsy havahana ary olana tsy hita fiafarana. Raha mpitovy zao le olona, raha mpitovy izy, zany hoe tsy mbola manana tokantrano, tsy mbola manambady, de sakana tsotro zao atsavelany atsagana tokantrano tsotro zao le olona, tsy lahy tsy vavy io. Fomba maro no entiny manatanteraka zany asa ratsiny manakana ny olona mba
tsy ahajoro tokantrano na tsy ajoro fanambadiana. Misy fotoana tsy ahoatsahoana eo dia miataka fotsiny aminao le olo tianao, mandao anao tsy niady fa lasa fotsiny am'izao. Misy fotoana ianao tia be azy fa i tsy tia anao. Misy fotoana izy tena tia be anao fa ianao tsy mety tia azy. Misy fotoana de arirariranyilay devoly eny le fiarahana ka lasa ihany ny volana maromaro, lasa taona maromaro fa tsisy fanambadiana matotra na fanambadiana tanteraka zany eo, satria lay fanahy ratsy mihitsy no saro-piara ary mialina de tsy mamela an'le olona ahatsangana na hoe ahajoro tokantrano. Raha efa manambady indray le olona de ataony dia tsy ataony mahita fiadanana, tsy ataony mahita fifaliana ao anatin'le tokantrano le olona efa manambady. Tena zay mihitsy ny fomba fiasana. Inona ny hoentiny eo? Saika isan'andro, zany tena hoe arabaky teny, saika isan'andro de mitondra gidragidra sy korotana ao lay fanahy ratsy. Tsy avy am'le lehilahy akory ny olana na avy am'le vehivavy fa le fanahy ratsy mihitsy no mahita lalana, mahita fomba hitondrana gidragidra, hitondrana korotana. Lasa manjaka ao ny vony, ny lehilahy manapatra ny heriny fa matanjaka de mamono vady, na le vehivavy ihany koa tena ohatra miseho hoe mahery matanjaka de mamono an'lay lehilahy vadina. Ny fanitsakitsambady moa am'zany de tsy resahana fa zavatra tena fiainana entin'lay karazany ty fanaratsy tya eo am'le olona. Ao ihany koa ny fanilikilihana tahaka ny tsy vady ianao, satria le fanaratsy manambady olona no mitona ny hafa mba nilikiliky anao, mitona ny vadinao mba nilikiliky anao. Ao ihany koa ny olana sasany toy ny hoe fandrany sy fahasaranana entiny mandavataona ao anatin'le tokantrano. Zany rehetra etra zany de tsy mampisy fiadanana ary tsy mampisy fifaliana. Mahafinaritra an'lay ty karazana devoly ray ity ny mampisety olona isan'andro tompoko. Zany zavatra rehetra zany no olana entiny ao amin'ny tokantrano ary ataony ory andro alina lay tompony tokantrano na tompon'le fanambadiana. Vehivavy sasany indray azy no le fanahy ratsy manambady azy de ataony marary ao amin'ny trano-jaza, na ihany koa hoe ataony tsy mahazo zaza. Tsy resaky zany tsy honohony zany fa olona be de be no efa niaona tampoka ary efa nitantara fisehoan-javatra tak'izany teo amin'ny fiainana. Fa ny nampahery amo de ny nahitako hoe reny olon-dreny maro tam'izy reny no afaka teo an-tanan'ny devoly, maro tam'izy reny no sitrana tamin'ny aretina zay nentin'ny devoly nanambady azy, ary sasany dia lasa nitoejaza ka niteraka somatsara ihany ko zany. Ankoatr'ireo voalazy ireo ny tanjona, raha ohatra ka tafaroso tamin'ny lalan'ny fanambadiana ihany le olona de ity ny ampisaraka an'lay mpivady, ny andrava an'lay tokantrano, satria tsy mahafinaritra devoly akery riavana hoe izy manambady anao amin'ny alalan'ny nofy kanefa dia ianao ihany koa tsy andany manambady an'ity lehilahy ity, na ianao ihany koa tsy andany manambady an'ity vehivavy ity. Tsy mahafinaritra azy zany ary zay mahatonga azy mitady hevitra hitondrana an'ireo karazan-javatra ratsy ireo mba hiafara amin'ny fisarahana lay tokantrano, hiafara am'lay faravana lay fanambadiana. Ka rehefa tsy mety misarabelona le olona de ataony zay isa rano maty, ataony zay isa rano maty. Ry hafanao, ry mpiany malalo, raha nisan'ireo olona manana fiainana tahaka zany ianao, manonofo ratsy hoe misy olona fantatrao na misy olona tsy fantatrao endrika miara-mandry aminao, na misy olona toa ratsy endrika be miseho mitondra tahotra, na ihany koa hoe manolana anao mihitsy fa saingy amin'ny alalan'ny nofo nisehoany de zao ihany. Mila famonjena malaky de malaky anao tompoko, tsy tokony angatakandro anao fa mila famonjena malaky de malaky anao. Hoy aho hoe aza vela anoy
ny asa ratra akoatran'izay fa hitanao sy tsapanao teo amin'ny fiainanao sy tao amin'ny tokantranonao zany fanaratsy manambady olona izany ataovy zay azahoanao famonjena mba hialany olana zay nety ty fanaratsy tya tsy eo aminao manapa-hevitra ihany ko ianao manapa-hevitra faran'izay aingana mba ho any Jesosy tena mino ianao fa Jesosy no tompo Jesosy no mpamonjy tena mino ianao fa Jesosy no vahaolana ho anao avy any an-danitra sy avy amin'Andriamanitra manoloana fisina fanaratsy manambady olona tahak'izany ny fatogavanao ao am' Jesosy matsy ny fanananao azy hitoetra ao anatinao de dingana voalohany sady dingana lehibe indrindra hitondranao ho amin'ny fanafahana mariana eno tsara ty teniko ity fa tsy misy fanafahana zany eto ambony ty tany ity eto ambony ty tany ity ivelany fanafahana etiny Jesosy resaka daholo fotsiny ny eniny sofinao hoe raha ohatra ka manofo raty toy zao ianao raha ohatra ka misy fesohon-javatra tahako zao ny fiainanao de ary misy lalana mahafaka anao am'izany ary atsy misy fomba atao mahafaka anao am'izany resaka fotsiny zany ry havanao fa ny fanafahana azo amin'ny alalao finoan'i Jesosy ihany no fanafahana azo antoka indrindra ary tena fanafahana mitondra fifaliana mitondra fiadanana eo amin'ny tena marina be nge ny teny nataon'i Jesosy ahoana ho izy Jona toko fahavalady faina amby telopolo koa raha zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo raha iverentsika sao lay fijoroana vavolombelona zay fa nataoko taminareo terem-boalohany dia tahako zao ity raim-pianakaviana ity dia efa nanao zay azo natao izy hitadiavana fanafahana hitadiavana fanasitranana nanoloana ny aretana nazo azy efa nataony daholo na ny fakanesana tany amin'ny hôpitaly fa nataony na dokotera may zareo ihany ko moa olona manam-bolana de atao hoe any ambavohatra avaratra Antananarivo any ary misy azy manakatao izy efa nandehanana tany am-panandro tany pisikity tany am-panahody zay rehetra lazain'ny olona hoe misy ary misy hery manasitrana ary misy hery manafaka ary misy hery afaka manamboatra zao fiainanareo raty zao ho lasa tsara efa nampiasa volany tam'izany rehetra hity zany izy fa de niala maina tena niala maina ara-baky teny satria zay le nambarako tery aloha hoe ny fanafahana na ny famonjena na ny fanasitrana ivelan'i Jesosy de resaka fotsiny fa rehefa nanapa-kevitra izy ny ino fa Jesosy marina no tompo Jesosy marina no mpamonjy rehefa resalatra tamin'ny fony izy fa marina be le tenin'Andriamanitra notorianay rehefa resalatra tamin'ny fony izy fa ny vavaka nataonay dia misy herin'Andriamanitra miasa de inona tranga ny finoana noely ny nanana finoana noely de tonga teo aminy ny fanasitranana raha zany ve any alavitra be ambavoatra any vitany ny nakaty Antananarivo nitady ny fiangonana Refy Androrakely de tonga tokoa izy tonga maraina be tao amin'ny fiangonana Refy Androrakely izy ary niona taminay sy nitataran'izany zavatra any teo aminay iny ka zay matonga manamafy manapa-hevitra aingana ianao ho anareo zay manonofo ratsy tahaka le nambarako teo manapa-hevitra ny anantona an Jesosy home toerana ho anatinao fa dingana lehibe hitondranao ho amin'ny fanafahana ho amin'ny fanasitranana ny fananana an Jesosy tompoko faharoa manatona mpanompon'Andriamanitra na fiangonana kristianina anankiray fantatrao fa maharesy fanaratsy manambady olona tahak'izany ho anay atao fiangonana Refy Androrakely tsy miambo ho mpanompon'Andriamanitra na fiangonana tsara indrindra noho ny fiangonana rehetra akory izahay tsy atompoko fa izahay kosa nefa de tena resy lahatra tena babo fonay ary misaotra an'Andriamanitra zato isan-jato izahay fa miasa amin'ny alalanay mpanompon'Andriamanitra ato ny fiangonana Refy miasa amin'ny alalan'ny fitoam-pivavahana zay tanteranay fiangonana Refy ny tompo Andriamanitra ary tsy hoe voamaly akory no natsapanay an'izany fa efa taona maro
no natsapanay ny fahamarinany zany satria tsy olona ray na roa na telo na dimy efatra manenina tamin'ireo olona zay tonga namonjy niona taminay na namonjy fotoam-pivavahana nataonay no natsapa fanafahana fanasitranana na famonjena sy fitahina fa tena olona marobe tena olona marobe mihitsy tena marobe arabaky teny ary tsy teto Antananarivo ihany no nahitako fa tena miasa amin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana ataonay ny tompoandriamanitra fa amin'ny toerana maro vo tamin'ny herinandro ambony iny azao de nandeha namonjy namangy fiangonana tamin'iny RN4 iny akory ny zava-mahagaga sy ny trangany avana fa maro be tamin'ireo olona natao Maivatanana na tany Marovoay no natsapa herin'Andriamanitra nanafaka herin'Andriamanitra nanasitrana zany rehetrarehetra zany de manambara fa tsy miova Jesosy mbola miaraka amin'ny mpanompony izy mbola momba ny mpanompony izy mbola manamarina ny toritena atao mpanompony izy ary manamarina ny vavaka ataon'ny mpanompony ihany koa zany indrindra tompoko ny anto mahatonga anay fiangonana Refy Androdrakely mahatonga anay mpanompon'Andriamanitra ao am'izany fiangonana zany tsy mitsahatra ny manasanareo riavanao araky zany tataraiko aminareo zany tokoa ve ny zavatra manjo anareo manonofo ratsy anao fa misy olona miray aminao rehefa tonga ny alina mety rendremana andray anao amin'io na mety ohatra mahatsiarosana ihany manofo ratsy ve anao fa misy olona manao firaisana aminao kanefa dia olo-pady anao na hoe biby mihitsy le izy riavanao mino aho matoka fa marina ny teko nambarako taminao fa ianao io de manana olana lehibe manana olana lehibe ary tsy olana ray na roa na telo na dimy amanenina fa mikarazany mihitsy le olana mazo anao am'izao fotoana zao efa nitady vaolana ianao tatsy teroa firy taona zao no niainanao na mahanao ny olana tao fiainanao fa inona misy tsy mbola voavany ny olana hatram'izao de zao ny teniko riavana zao ny teniko aminareo manapa-hevitra akoatra n'ilay nambarako tiary aloha hoe mino a Jesosy manatona Jesosy hoe raisy Jesosy tongava mihitsy tompoko miona aminay na tongava raha kaikaiky misy nareo mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androdrakely misy fidiriny efatra zay ny alahady fidirina voalohany amin'ny fitora maraina fidirina faharoa amin'ny sivora maraina fidirina fahatelo amin'ny raiky amby folo ora ary fidirina fahaefatra ny saky farany amin'ny ray ora sasany de lay fidirina voalohany amin'ny fito sy lay fidirina fahatelo amin'ny raiky amby folo io zany no spécial délivrance spécial fanafana zay ny afatra natoriteny entina ao zay ihany keo ny vavaka zay tanteranay ho andreo olona tonga ao ka de asainay mihitsy anareo mba anamboatra programma ho avy raha ohatra ndraiky moa ka lavitra be ianao lavitra ny ivelany Antananarivo na ny faritany misy anao ahoana moa no afanao miona aminay ahoana moa no afanao mamonjy ny fotoam-pivavahana fa azonareo tao ny miantso anay en telefôna io numéro ny telefôna io de mividiana crédit misimisy e fa afaka hivavako anareo amin'ny alalany telefôna ny tenako magaga ny herin'Andriamanitra riavana tena magaga ny herin'Andriamanitra itery joroko vavolombelona aminareo a de mandeha nisy kasety vidéo zay mirakitra ny toriteny nataoko de nisy nandefa tany andafy io kasety vidéo io de nisy malagasy maromaro miaina le toriteny nataoko fa inona zavatra nitranga niasa ny herin'Andriamanitra niasa tamin'ireo olona narisy teo ary nisy tamin'ireo olona eo mivoaka devoly teoneo ihany de niantso an telefôna le olona tany an-dafy hoe pastera misy fisehoan-javatra tahako zao misy fisehoan-javatra tahako zao rehefa niany toritena ataonao zay de nataoko ny vavaka mahery Jesosy ny anarany tsy miova izy omaly sy ny oary mandrakizay sitrak'Andriamanitra niamonjy anareo zay mahita sy mandria am'izao fotoana zao azonao atao zany tompoko ny miantso ahy any telefôna fa volinao hivavaka ho anareo ny dera sy niaja ary ny voninatrany de ho an'Andriamanitra ray
sy zanaka ary ny fanay masina ivavaka isika mety aminao mandoly napetrao fonao ny tananao fa iasa ny herin'andriamanitra amin'ny alala zao vavaka ataoko izao vavakatsika ry tompandriamanitro ry laiza hatrizay ko mandrakizay misy sotranao fa afaka nitondra zao afatra zao nitondra zao teny zao ho an'ireo olona ko na iza nisa tamin'ireo olona nandrea tamin'ity androandroany ity ka manana fiaina tahaky zay nambarako zay manonofy fa misy manao firaisanara nofo aminy amin'ny alina amin'ny atoandro mandrafo aminy ianao andriamanitro ataovy resy lahatra izy ny anapa-kevitra ho anao jesosy ny andray anao jesosy ary am'ty androandroany ity dia amandiasany ny herin'ny fanenao masina ka amin'ny alalan'izao vavaka ataoko zao de ho afana izy ho sitranina izy ho vonjena izy arota iny amin'ny anaran jesosy kristy mandidinareo ry fanaratsy ry fanaratsy manambady olona sarako aminao reo olona ireo ary mandidanao ao miala fainana miala amin'ny anaran jesosy miala tsy maintsy miala zay rehetra nandray an jesosy de natao afaka amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao misaotra andriamanitro reo zay manana aretina maretina amin'ny tranonjaza ny aretina amin'ny vatateny esorina amin'ny anaran jesosy ny aretina rehetra ary vonjenany zany ho zany ka ho sitrany somatsara am'izao androandroany izao mitsodrano mitsiraray avy ao na de any lavitra be eny any aza misy ny olona amonja zany olo zany ane anao andriamanitro amin'ny anaran jesosy misaotra tompo amen zay zany tompoko ny afatra nentina ho anareo androany ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny herindray tompoko teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely